Ialana tsiny noho ny fahatapahana hotoizantsika hatrany ny fampahalalam-baovao narakitra ny tsiny arivo io ireo hevitra tampaka nandritra ny fivoriana mikasika ny toe-karena sy ny fandraharahana ho an'ny tanora sy ny vehivavy izay nandresan'ireo firenena francophone anjara. Natontosaina ho arivo io ny famaranana ny fivoriana mikasika ny toe-karena sy ny fandraharahana ho an'ny tanora sy ny vehivavy. Hoentina mba mimpiroboroboana ny saitry ny fandraharahana eto Afrika. Mampiasa ny teny frantsay dia natao soni izay tapaka nandritra ny fivoriana mba ho ampiarina. Natao androany tokoa moa zany ny fanarahantsika Madagasikara miaraka amin'ny OEF hitanareo fa firenena maromaro nanao soni anankivaly zany ny firenena nanao soni anisan'izany zany Madagasikara, ao ny Burkina Faso, ao koa ny Benin, Mali ary indrindra moa zany Cameroun ihany koa. Inona ny anton'izay zany hoe resaka profession, resaka entreprenariat ny jeune et des femmes indrindra satria fotoana angamb'izao araka ny voalaza teo hoe ny tanora tsy natao an'ny hoavy intsony fa natao angamba hoe amin'izao fotoana izao zany tokony mandray anjara ny tanora ary ny ministera moa zany efa mametaka an'izay vaim-poan-draharaha mihitsy ny fanampiana an'ireo tanora ireo sy ny vehivavy hitantsika angamba misy accord cadre inona ny ao anatin'ireny accord cadre reny iarahana amin'ny OEF mazava ho azy zany resaka éducateur zany hoe indrindra ireo jeune sy femme izay manana projet dia tsy maintsy ho ampiana tosika mba tena ho efficace zay projet zay ray dia resaka environnement eo amin'ny resaka entreprenarial izay koa zany volet faharoa izay tsy maintsy hoe ampiana foana zany ny olona ny tanora mba tena ho tonga mpandraharaha matianina kanefa mikajy ny environnement zany hoe mba tena hoe fandraharahana izay miaro izay fotonkevitry ny environnement zay ary eo koa ny fahatelo dia ny volet échange d'expérience zany hoe na tiana na tsy tiana tsy maintsy ho ahitsika foana zany ny expérience ireo firenena ato amin'ny membre ato amin'ny francophone satria ireo firenena ireo efa misy nefa lasa lavitra zay zavatra zay nefa tsara ny ananatsika an'izay échange d'expérience zay ary io moa zany tsy maintsy misy ny fiarahana manomboka izao zany ny ministère de l'industrie sy ny satratsy miankina miaraka amin'ireo tanora sy vehivavy izay porterna projet. Firenena 12 anatin'ny vondron-tany mampiasa ny fiteny frantsay tokony handray anjara tamin'ity fivoriana ity. Ministra vary kosa ny tonga nanatrika ity fihaonana ity androany.